amiko sy aminao koa izy androany dia mametraka fanontaniana. Mo ty ava ianao, mo ty ava ianao, tianao ve aho? Raha hodina ndray fanontaniana zao, inona ny antony vavahanao? Inona ny antony mahatonga anao eto? Inona ny antony anarahanao aho? Fa ny zavatra fototra ahatonga anao aharitra dia fitiavana an' Jesosy. Fitiavana an' Jesosy. Dia androany ny fanamasina te aniran'izay amintsika hoe manana an'izay fitiavan'izay ve tsika? Manahoana fatra an'izay fitiavan'izay? Fa raha mivavaka napetraka Paoly io zay ny angatahako aminareo dia mba hitombo fitiavanareo. Filipianina toko voalohany no jerentsika. Filipianina toko voalohany andininy fahasivy. Filipianina toko voalohany andininy fahasivy dia manararoatra ihany miaraba an'izay rehetrarehetra manaraka an'izao fitoriana izao koa tsy en direct teto fa amin'ny alalan'ny vidéo, na aiza izy na aiza misy azy na eto Madagasikara na ny ampitan-dranomasina rehetra any dia ny tompo no mikasika azy ihany koa ampianona ny teny ary dia misaotra an'izay rehetrarehetra mampahery amin'ny alalan'ny afatra an-telefona na afatra ao anatin'ny internet dia misaotra ny amin'ny fanohanana bavaka fa zava-dehibe zany satria mila mifanohana, mila mifampitantana rehefa miaraka amin'i Jesosy Kristy. Dia misaotra antsika rehetrarehetra dia androsotsika hitoetra mandrakariva eo an-tongotr'i Jesosy ary izy hiazo nanao hatramin'ny farany tsisy arombaka anao ampelantanany. Filipianina toko voalohany andininy fahasivy. Ary zao no angatahako dia ny mbola hitombony ny fitiavanareo bebe kokoa amin'ny fahalalana tsara sy ny fahafantarana rehetra, mba hamantaranareo izay zavatra tsara indrindra, mba ho madio am-po ary tsy hanatsiny ho amin'ny andron'ny Kristy ianareo, sady feno ny vokatra ny fahamarinana izay avy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ho voninahitra sy fiderana an'Andriamanitra. Amen. Sujet de prière zany ty. Za rehefa mivavaka anareo dia zao mivavaka ataoko. Ny angatahako dia mba hitombo bebe koa ny fitiavanareo. Fitiavanareo ny amantatra izay tsara indrindra, ny ankasitrahan'Andriamanitra zany. Ny fitiavanareo mba adio am-po ianareo, satria voasoratra hoe sambatra ny madio am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra. Dia mba ho madio am-po ianareo izy ary tsy hanatsiny amin'ny andron'ny Kristy. Zay ny zava-dehibe raha hivavaka ho anao. Zay ny zava-dehibe raha hivavaka ho anao fa ny ambony mandeha ho azy. Averiko foana zay. Ny ambony mandeha ho azy rehefa ny fiainam-panahanao no ara-dalàna eo anatrehan'i Jesosy. Rehefa ny fitiavanao no latsapaka ao amin'i Jesosy Kristy dia ny ambony mandeha ho azy, na zay tsy nangatahanao ary tonga aminao. Halleloja. Fa ny mifamatika amin'izay foana ny zavatra misy, mofo foana aloha dia mitady mofo, mitady mofo, mitady mofo. Nefa hozy ny tenin'Andriamanitra hoe tsy mofo ihany ny veloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aloka ny vava an'Andriamanitra. Dia fizarana voaraiko tamin'ny herinandro iny zay hoe ny mofo dia endriky ny zava-misy eto tany, mofo dia endriky ny materiel, ny mofo dia le zavatra mamaky anao ara-materialy. Dia zay foana ny ivelomanao. Ny faktura mila lohanao, ny hofatrano mila lohanao, ny ekolazy mila lohanao. Tonga soa faly tafahoana elaela tsy ny hoana tsara ny tompo mpanohy ny fahasoavany tafahoana indray. Tonga soa ihany koa efa elaela koa tsy ny hoana. Iza koa ny elaela tsy ny hoana anao? Atsangano hoe ny tanana zay elaela tsy ny hoana. Efa ny hoana foana ve? Aza menatra e. Aza menatra. Dia le mofo mofo foana. Dia lasa iny koa ny fatohan'ny vavaka. Rehefa mivavaka dia mangataka materiel, mangataka zavatra foana, mangataka zavatra foana. Hoy ny ten'Andriamanitra tsy mofo ihany ny iveloman'ny olona. Teny rehetra izay aloka vavan'Andriamanitra. Zany hoe le fiainam-panahy, le fiorenana amin'ny fitiavana an' Jesosy Kristy.
de zay nyvavaka nataony tsy nanamaky amin'ny Paoly zany zay rehetrarehetra hoe famana olana zay rehetrarehetra hoe tsy fantatra zay mamaky any olona ranofo fa namaky amin'ny Paoly any tao amin'ny Filipy zay mba hitombo ny fitiavanareo afantatra zay tsara indrindra mba adio am-po ary tsy anatsiny amin'ny fiverenan'i Jesosy. Haleloia. De zay koa nyvavaka ho anareo mba ho zay koa nyvavaka ho anareo zay koa nyvavaka reo ho mba hitombo amin'ny fitiavana an Jesosy amokatra vokatra tsara vokatry ny fahamarinana zay hitanao fa mety tsy hita intsony ny fahamarinana satria ny mpanao ny fahamarinana miafinafina ny ambadimbadika tsy de hita ary mirongatra le tsy marina rehetra fa anao zay tonga eto androany any toeram-piasana any am'izay rehetra misy anao any trano fonenana misy anao mba hijoro amin'ny fahamarinana ianao satria zanaky ny fahamarinana ianao raha manana an Jesosy Kristy ary voninahitra sy fiderana an'Andriamanitra. Amen. De resika koa amin'ny Kolosianina toko voalohany andin'ny fasivy. Kolosianina toko voalohany andin'ny fasivy. Ary noho izany izahay koa hatramin'ny andro nandrenesanay de tsy mitsahatra ny mangataka ho anareo mba ho fenona fahalalana tsara ny sitrapony ianareo amin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina rehetra avy amin'ny fanahy. Ho fenona fahalalana tsara ny sitrapony amin'ny fahendrena amin'ny fahazavan-tsaina rehetra amin'ny fanahy mba tsy andehananareo mba andehananareo mendrika ny tompo anaovana ny sitrapony amin'ny zavatra rehetra. Zay koa sujet de prière. Mba andehananareo mendrika ny tompo anaovana ny sitrapony amin'ny zavatra rehetra de mavokatra amin'ny asa tsara rehetra sady mitombo amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra ary ampatanjahana amin'ny hery rehetra araka ny herin'ny vonany ho amin'ny faharetana rehetra sy ny fandeferana amin'ny hafaliana. Ka misaotra ndray izay nampamendrika atsika anananjara amin'ny lovan'ny olona masina eo amin'ny mazava sady nahafaka atsika tamin'ny fahefan'ny maizina ka namindra atsika ho amin'ny fanjakan'ny zanany malalany izay nanantsika fanavotana de ny famelahana ny herintsika. Zavatra voasoratra ry ambony de zao mba andehananareo miendrika ny tompo mangataka zay mba ho fenona fahalalana tsara ny sitrapony ianareo amin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina. Tsisy fanoherana zany raha mino zato isan-jato fa rehefa mivavaka zany ho antsika tsirairay avy hozy Jesosy accordé 100%. Ary rehefa mivavaka an'izany ho anah koa ianao accordé 100%. Zay nandrasako hozy Jesosy. Haleloia. De zay lazaiko anao hoe ny fiainam-panahy ataovy miorina. Ny fitiavana an Jesosy ataovy latsapaka. Ny fitiavana an Jesosy ny ataovy manosika anao andeha anao zavatra andeha araka ny sitrapony. De tonga tahaka ny Solomon hoe satria anao tsy nangataka ny anan-karena, satria anao tsy nangataka ny ho be vola sy ho be volamena fa ny mba anana fahendrena nangatahanao de omeko anao ny fahendrena. Ary zay tsy nangatahanao ary izy de omeko anao. Mino zato isan-jato afa tanterahan'ny tompo zany. Ary mino zato isan-jato efa misy miainana zany ato. Amen. Miorina amin'ny fiainam-panahy, miorina amin'ny fitiavana an Jesosy, ny ambiny manaraka ho azy. Haleloia. Satria zay ny lalàna. Nao ke rehefa miona amin'olona milaza problème zany tsy hitanao zay lazaina azy. Tototra mihitsy. Trosa amina million problème vady ao an-trano, problème asa. Sanga de mavita inny. Fa zay no tantaraina, efa re daholo zany. Fa zao hoe fitiavana an Jesosy atao matotra. Fitiavana an Jesosy atao latsapaka. De za miteny aminao fa tsy mamitako i Jesosy. Mandeha ho azy ny ambiny. Mifototra amin'ny Jesosy ny fiainanao. Miorina amin'ny Jesosy, latsapaka ao amin'ny Jesosy. Ary mitopotopoka ao an Jesosy fonao io. Zay ngely izy, ny olona hiditra any an-danitra ngely lazaiko anao. Ray aman-dreny malala, zoky zandra, ranabavy zay rehetrarehetra tonga eto, ny olona hiditra any an-danitra ka hipetraka eo amin'ny Jesosy keny, olona amora eo an Jesosy. Zay ny olona hipetraka any. Ka ianao amora eo an Jesosy ve ianao tonga eto? Raiky pity am Jesosy ve ianao tonga eto? Tia an Jesosy ve ianao tonga eto? Fa zay io, zay ny essence, zay no mampandeha anao. Tia an Jesosy, ary ny miditra any
de tsy olona nanao gorobaka, olona nanao kidona, fa olona hitan' Jesosy hoe ty anaty olona ty mandroso ianao, vita ny fanasana, dao iary sakafo, dao iray latabatra satria ty ahy ianao. Fitiavana an' Jesosy raha lasaina bavy, ary rehefa ty tsy te hanao ampalahelo, zay no lazaiko anao. Raha tena tiako ny vadiko noho ny fitiavako ny vadiko tsy ataoko izay ampalahelo azy. Raha tena tiako ny vadiko tsy androko izay hiverenanao an-trano, vita ny asa de ody aingana fa eona amin'ny vadiko indray. Rehefa andeha hiala tao de mamalahelo indray, andeha indray aho de tsy ahitanao. Misy fitiavana am'raikitra, ary tsaroa fa ianao fiangonana Jesosy Kristy, fofombadin' Jesosy ianao, fiancé. Ary zany hoe fiancé an' Jesosy zany a, ty asy zany. Fa tsy fiancé par intérêt. Fa tena hoe tiako fotsiny am'izao. Ary voalaza ao amin'ny Romanina 5:5 fa ny fanahy masina no nandatsaka an'le fitiavana an'Andriamanitra ao anatsika. Zany hoe départ ny fitiavana an' Jesosy io de miainga amin'le fibebahana, miainga amin'le fiekenan'ny fahotana, miainga amin'le fialana ny fahotana, ary fahatsapahana fa ratsy, maloto, miendrika ho any amin'ny elo, miendriky nofaty, fa fahatsapahana fa nisy fahasoavana. Andriamanitra ny asa de namonjy ahy, namelana ny eloko, na navotana anahy, na namojena ahy, ary rehefa tsapako izay fitiavana zay de babon' Jesosy ahy hoe zay natonga lirata hoe endreny amarony soa nomenao ahy Jesosy. Tena hoe tia an' Jesosy. De ao amin'ny Jaona toko fa firy. Hainareo ve ny tiako lazaina? Raha tia ianareo izy dia, raha tia ianareo dia hitandrina iteniko. Forcenao fotsiny olona io hitandrina ny tenan'Andriamanitra. Forcenao fotsiny olona io hiala ny fahotana. Tsy miovy io raha forcenao. Fa rehefa io babon' Jesosy, tsy mila forcenao zany io, miala ho azy io. Satria le hery omen'ny fanahy masina mamotika fahotana, manala ny fahazaran-drasy, manala ny fatotra, manala ny geja, de atao zay atonga azy ho tia an' Jesosy. Atao zay tonga azy ho tia an' Jesosy, ho babo an' Jesosy. Rehefa babo izy, miala amin'ny fahotana, miala amin'izay tsy ankasitran'Andriamanitra, miala amin'izay rehetrarehetra mampalahelo an' Jesosy Kristy. Satria ny olona anankiray rehefa nandray an' Jesosy de misy feo miteny ao, misy patron ao anatinao ao, de io patron io tsy manaiky io, feo miteny foana hoe ino ty zavatra teneninao ty, ino ty zavatra ataonao ty, aiza nytongotra le, aiza mandeha zany tongotra ao zany, ohatrany ahoana zany toeponao zany, miteny foana io patron io, tsy izy io patron io fa fanahy masina. De manoro anao io hoe tsy tia ny sitrapon'Andriamanitra, tian'Andriamanitra ty zao. Raha ohatra ozy izy ka misy ty zao tontolo zao de tsy ao anatin'ny fitiavana an'Andriamanitra. Fa rehefa tsy ao anatinao, rehefa ao anatinao zany fitiavana an'Andriamanitra, tsy misy fitiavana an'izao tontolo zao aminao. Jaona 4:5, 5:10. Jaona 4:5, 5:10. Raha tia ahy ianareo de hitandrina ny didiko. Raha tia ahy ianareo dia hitandrina ny didiko. Andininy fa 2:20. Izay manana ny didiko ka mitandrina izany dia izy no tia. Ary izay tia dia ho tiany raiko, ary izao tia azy ka iseho aminy. Andininy fa 3:20. Jesosy namalaka nanao taminy hoe raha misy tia dia hitandrina ny teniko izy, ary ny raiko ho tia azy, ary anka ao aminy izahay ka onona ao aminy. Fanahy masina io mitoetra ao anatin'ny tsirairay avy rehefa tia an' Jesosy izy. Halleloja. Zany hoe raha hiresaka aman'olona, raha hitory aman'olona, ary raha ho anao koa indrindrandrindra ahafahanao miala ny fahazaran-dratsy sy ny fahalotona sy ny fahotana rehetra, fitiavana an' Jesosy mila milatsaka ao anatinao.
fitiavana an Jesosy fotsiny de babo ianao de miala amin'ny fahotana. Azonao ve zany famarinana ny tenin'Andriamanitra zany? Averiko foana. Misy matso hoe mivavaka manatona an Jesosy fa matahotra ny elo. Misy mivavaka manatona an Jesosy matahotra ny very. Misy mivavaka manatona an Jesosy mba hivaha ny olana. Misy manatona mivavaka an Jesosy mba tsy hisy tsony problème. Ka hatramin'izay nanananao an Jesosy ve tsy hisy problème tsony? Ka tsy manala problème ve zany Jesosy? Mamaolana Jesosy, mamamy problème ny Jesosy, manasitra ny Jesosy, manafaka anao tsy ho any amin'ny elo Jesosy. Fa le fitiavana an Jesosy ve mipaka ao. Za malala olona, mahita olona be da be, par intérêt ny anarana an Jesosy. Misy olana ao aminy, misy problème ao aminy. Fa rehefa mivay iny problème iny adininy Jesosy. Mba tsy ho tahaka an'izany ene ianao. Fa hovahan Jesosy ny problème manao. Ho alamin Jesosy ny mombanao rehetrarehetra, mbola hifikitra amin Jesosy foana ianao. Ary ho tian Jesosy ianao. Ho tian Jesosy ianao. Fa tsy ho par intérêt. Tsy ho par intérêt. Fa tianao an Jesosy. Na milamina na tsy milamina, na misy korotana na tsisy korotana, na misy problème na tsisy problème, le fitiavana an Jesosy. Le fitiavana an Jesosy. Fa io no mitondra fiadanana, io no mitondra fitsaharana, io no mitondra fiadanam-po ao anaty. Ary zay rezaka izay hoe rehefa ty tsy forcena andana vavaka. Vavaka ndray. Lasa kory ve le vavaka? Rehefa ty tsy forcena andana mamaky baiboly. Forcena ndray dana mamaky baiboly. Lasa kory ve le mamaky baiboly? Fa rehefa ty zara te hiresaka foana, vavaka. Rehefa ty te hieno foana, ty tenin'Andriamanitra ty. Fifandraisam-pitiavana am Jesosy Kristy. Samy hafa be am religion. Anaram-pivavahana, antoko-pivavahana, fombafomba-pivavahana, mandeha any am-piangonana. Ianao raha teo nefa fiangonana. De manaraka hira, de manao akanjo tsara, de manao zao rehetrarehetra zao. Any miaraka am Jesosy de fitiavana ao am-po. Alleluia! Ary rehefa miaraka am Jesosy, averiko ihany, tsy ampianarina mivavaka. Hoe zay tsy mahay mivavaka eo misy fampianarana mivavaka rehefa avy eo rehefa mirafa. Misy boky kely omenanao de taritiky fomba fitenenana rehefa hivavaka. Marina fa niteny Jesosy tamin'ny mpianatra hoe mampianarana hivavaka. Fa raha ny zanako teraka tsy nampianarina iny hiresaka amiko fa de tonga de izay fomba niresahany tamiko teo. Satria manana fifandraisana izay ny amin'ny raha hitovizana. Rehefa ao am Jesosy Kristy ianao, ny raha Jesosy ny manadio anao, ny fanamasina ny mameno sy mandrakotra anao, izy no mampiteny anao. Ary hiresahanao aminy. Tsy miambamba, tsy mihafahafa, fa amin'ny fitiavana sy fanajana feno. Alleluia! Miteny aminao ny tompo sasy miteny. Aiza ny fitiavanao an tompo? Manahoana ny fitiavanao an tompo? Fa averiko ihany Jesosy tianao. Jesosy mamany olanao. Jesosy manala ny mavesatra rehetra aminao. Fa tena tiany Jesosy anaka atolory ihany fonao. Anaka atolory ihany fonao. Satria ao vao ny fony avian'ny aina, avy ao amin'ny fony evoahan'ny fitiavana. Ary ny tiany Jesosy dia ny fonao ao am Jesosy Kristy. Tsy zarazara, tsy findrafindra, fa ho fo madio, ho tiany Jesosy. Alleluia! De maniry an Jesosy ve ianao? Maniry ny atongavan Jesosy ve ianao? Maniry ny iverenan Jesosy ve ianao? Ambony indrindra aminao ve Jesosy? Samboka ambon-javatra? Fa mangataha fanamasina dia anazavanao izy. Raha mbola amboka ambon-javatra izy mba hiverina le izy ary tena fitiavana an Jesosy ny bahanao aminao. Misy fanoharana zay tantarain'olona zay dia zao. Misy lehilahy anankiray. I lehilahy anankiray io de tia be zazavavy anankiray. Rehefa tia be an'ilay zazavavy anankiray izy de tao amin'ny fikasany misy hoe andeha anambady an'io raha vehivavy io izy. Zao nefa zavatra nisy. Lasa izy nandeha nifindra toerana.
ny ala zany tsy teo am'le toerana misy an'le ndravehivavy tsony fa nifindra toerana lavitra de nandeha avion zany ny ala avy eo am'le toerana nyrahany zareo nakany am'le toerana misy azy tany de tany izy de nanembonembona tany izy de nala eloelo tany izy de tany am'le vehivavy foana ny eritreriny satria nisy fitiavana tao anatiny ary nisy fikasana ny apakatra n'le raha vehivavy de tonga ny fotoana anankiray avy eo ny elany tany am'le toerana fa iverina ao am'le tanàna am'izay misy an'le raha vehivavy nandeha nefa ny avion dia rehefa le manao escale de nijanona tamin'ny toerana anankiray de rehefa le mijanona eo dia somary nisy fahatarana ny fiaingana manaraka satria mbola nisy fanamboarana ny avion rehefa nisy fanamboarana ny avion de niembotra kely zany ny fotoana zay andehanana indray hamonjy an'le toerana tena misy an'ilay olona tiany de rehefa atao izy de lazaina hoe miandry kely a satria mbola misy fanamboarana zay izy fa mba hafahana mba mandrapatonga zay aloha dia omena hotely ianao hipetrahanao omena hotely ianao hipetrahanao omena sakafo omena toerana hipetrahana tsara omena zay ilainao de napetraka izy tam'izay toerana zay tsara tare zany toerana zany ozy 5 étoiles 5 étoiles ny sakafo tsara toerana mamirapiratra fa ozy tsisy ilako an'ireo mihitsy tsy hitambazanareo amin'ny 5 étoiles tsy hitambazanareo amin'ny sakafo tsara tarea tsy hitambazanareo rehetrarehetra fa zao tsy alezy mihitsy satria tsy ampy zavatra anankiray de izy le olona tiany any tanàna any tsy nahatototra zany tsy nahalefy an'le le izy dodina andeha iona am'le olona tiany le zavatra rehetrarehetra nisy teo 5 étoiles télé wifi internet boky magazine tsisy tsirony daholo reny satria le fony dobodoboka makahita an'le raha vehivavy tare de asa raha hainao le raha nanao littérature anao mambambaboky de misy miteny hoe un seul être me manque et tout est dépeuplé dikan'izay de zao na olona firy eo na olona firy eo fa rehefa tsy ao le olona tiako zay tsy alezy ary ty tamana fa maika hijery azy mba sahala am'zany ve ianao raha oarina am' Jesosy mety ho azonao ny trano mety ho azonao ny fiara mety azonao ny vola mety azonao ny vady mety azonao ny karama tsara be mety azonao zao rehetrarehetra zao tsisy tirony tsy ampy banga tsy Jesosy ihany ohatra zany ve nao sosina baibay Jesosy fina so azony olona raha manzao toro zao azy kanefa very aina na de omenao ao izy azy zao tontolo zao reo rendrarendra zay mababo anao tsy atakaloko ny ao izy fa le Jesosy Kristy ao anatiko zay ny fanoharana tiana napetraka taminao tao anatin'ny tantara kely iny hoe amin'ny fiainanao isan'andro ve manimanina foana ianao hoe ay zary Jesosy rovina ary Jesosy rivero tiako ianao Jesosy milamina be ny eto mety ny atao eto fa za ianao ihany ny aka ianao foana ny aka alleloia toe-panahy toe-po toe-tsaina sahala am'izany de daviny tompo vonona mandrakariva ary manina ny am' Jesosy maniry an' Jesosy te ahita an' Jesosy te atsapa an' Jesosy fa ny ambiny rehetrarehetra maivana tsisy tsirony ahoana ozy le pire quand je regarde ta sainteté et je contemple ta bonté les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi rehefa jereko ny fahatsaranao rehefa jereko ny fahamasinanao rehefa jereko ny fahalehibeazanao zavatra rehetrarehetra manodidina ao tsisy antony daholy ary zay mahatonga Paoly miteny hoe ataoko tahaka ny taimboraka inona moa zany taimboraka zany zezika ataoko fatiantoka ny zavatra rehetrarehetra raha hoariko amin'ny fitiavan' Jesosy raha hoariko amin'ny fahatsaran' Jesosy de ataoko fatiantoka reny rehetra reny zany hoe ny olona ilain' Jesosy zany lalasaina bavy zay rehetra tonga eto olona fo dobodoboka ty an' Jesosy halleloia tsy mandao hiaraka am' Jesosy foana de faly igny Jesosy rehefa mahitanao hoe ty azy ianao zay le izy hoe raha misy ty azy tandrana antetika izy ndraiky ho ty azy ho zay ty azy olona ho aminy zay spesialina be zany tsy atakalo nininina ary tsy haiko anao rehefa miaina an'izany hoe za fanatrehan' Jesosy fotsiny zany mampisy fitiavanao anatinao mampisy fifaliana ao anatinao tsy hainao tononona tsy fantatrao fa miramirana sy marisidisiky fotsiny zany ianao le fanahy masina zay ao anatinao
le fampirisiany fanamasina zay ao anatinao. Manana fiadalana ianao, manana fitsahara ianao, manodidina hoe mety tsy milamina. Ny zavatra rehetra mety mikorotana ety ivelana, fa ianao manana fitsaharana sy fiadanana ao anaty. No le Jesosy mpapakatra anao ty ianao. Aleloia! Dia mba tena ho tian' Jesosy ianao. Misy an'ilay zanako lahy iny, fa tsapako be fitiavan'iny anahy. Vao fo maraina ako, tsy mijanony leopariny fa lasako izy de efa mitsangana. De efa arahany daholo zay aleako. Zay aleako rehetra mandeha misakafo, miomana alehany daholo, arahany daholo. Vao tsy hitan-kely aho de dadany jejeo, dadany jejeo, efa fatapatany efa andeha hiasa. De efa tazomy foana, tsy manaiky mihitsy izy. Tsy azonao ifika zany. Tsy azonao adaladala iny zany mihitsy rehefa mandeha miasa matsy ako te. Manaraka kely mivoaka vavahady izy de manatitra ery ambonimbony ery. De efa odikotina izy ao an-trano hoe misy zavatra zao maiala tsy mety fa eo amiko foana, eo amiko foana. De nisy taona izy nadalain'ny mamany. Tady nono mama, menono mama. De ozy ny mamany hoe zao atao ary. Teneno hoe tsy tiako tsony dada, de meko nono. Fa tsy miteny io vavany io. Tsy miteny io. Adalaina ihany teneno. Teneno hoe tsy tiako tsony dada. Ao ampony ao zavatra fo midoboka ny dadanko. Tsy malaiky avy anao angamba zay nono izy raha nainy teny izy. Fa za tsy hiteny an'izany any dadako mihitsy hoe tsy tiako tsony dada. Adaladalaina fotsiny izy io. Tsy tiako tsony dada, tsy miteny izy. Avelany eo le nono. De ampianaran' Jesosy aho ohatr'izany le zavatra misy. Fa hotana kely na 2 minitra. Fa kolokolo kely. Zavatra fafinaretana zao tolo zao. No anakalozanao ny fitiavan'ny dadanao. Ny anakalozanao ny fitiavanao an' Jesosy. Saintsaino zay rehefa mandeha anao amin'ny herinandro. Rehefa mandeha anao eny an-dalana. Toy izany hoe fahotana kely afaty ty. Fahotana kely tsisy fotony ty. Ty ve anao anakalozako ny fitiavan'i Jesosy aho? Eo ianao. Fakapanahy. Filano nofo, ho anao tanora, ho anao eto mandeha eto, any amin'izay rehetra alehanao any. Rehefa milazako amponao fitiavana an' Jesosy, fidèle amin' Jesosy ianao. Fidèle foana. Hitsahanao zay mamitaka sy manadala sy mandreboreby. Fa ny amin'ny foka efa ao amin' Jesosy. Halleloia! Spesial. Zay le izy, le fitiavana an' Jesosy, mila mipetraka. Vakio kely ao Petera voalohany, toko voalohany. Petera voalohany a, toko voalohany. Petera voalohany, toko voalohany. Andininy. Favalo. Maka kely zany a amin'ny faraparany ny andininy fafito. Dia amin'ny sehoany Jesosy Kristy. Sa mahita daholo ve? Dia amin'ny sehoany Jesosy Kristy. Izay na dia tsy mbola hitanareo azy. De maninona? Tianareo. Ary na dia tsy hitanareo ankehitriny aza nefa satria inonareo dia iravoravoanareo amin'ny fifaliana tsy azo tononona sady be voninahitra. Hita tsapanao any amin'ny sentimentanao zany io, tsapanao any amin'ny fonao io, tsapanao amin'ny vatanao, tsapanao amin'ny eritreritranao io. Na dia mbola tsy hitanao ary Jesosy izy dia maninona? Tianao. Jesosy Kristy zay na dia tsy mbola hitanareo azy dia tianareo. Ary na dia tsy hitanareo ankehitriny nefa inonareo, iravoravonareo sy falianareo amin'ny fifaliana tsy azo tononona lehibe, be voninahitra. Faly amin' Jesosy. Afaka atao ke zany. Tsy hifaly rehefa misakafo, hifaly rehefa mahazo gâteau, hifaly rehefa mahazo zao, hifaly fotsiny fa ao Jesosy. Izay tsy mbola hitanareo dia tianareo. Izay tsy mbola hitanareo dia tianareo. Satria inonareo ary hifalianareo, iravoravonareo amin'ny fifaliana lehibe, tsy azo tononona, be voninahitra. Ny olona manana Jesosy raha lazaina bava, ny olona tokony mizara fifaliana eto amin'ity tany ity e. Fa tsy ny olona lasa motomototra sy malahelohelo tavy e, very foana zay. Ianao manana Jesosy io any amin'izay rehetrarehetra alehanao any, ianao tokony hizara fifaliana. Fiana mafaly ianao? Ah, Jesosy velona atao anatoko. De lazain'olona fa adaladala ianao. Lazain'olona fa fanatika ianao.
lazain'olona fa tsy haiko misy vokely ve fa manana an' jesosy ianao de tia an' jesosy e tsy azoko afenina ny olona rehefa fanatika ohatra hoe tia baolina tia club ananankiray ana foty de davony daholo zay azona an'iny hoe t-shirt tsy haiko zay zavatra rehetrarehetra misy marika anaran'le club tia ho azy fotsiny izy satria mandeha ho azy fotsiny le zavatra angoniny anehoany an'le fitiavana an'le club ianao raha tia an' jesosy mandeha ho azy ny filazanao an'izany sy ny fiparitahan' zany eny amin'ny hafa satria le izy fiainana anampitainy jesosy ao anatinao de rehefa miampita ao aminao le fitiavana le fiainana mivoaka ho azy hitan'ny hafa alleloia fitiavana an' jesosy miravoravo ao am' jesosy mifaly eo am' jesosy tsy hainao ka inona ny zavatra nylazaina tamin'ny repetera rehefa latsaka ny fanamasina mamo reo izy izy olona mamo daholo reo nefa olona feno ny fanamasina vokatra fanamasina fitiavana fifaliana fiadana rehefa ny olona tsy eo amin'ny tompo miteniteny foana anao lazay nyfamamo ianao efa ianao feno ny fanamasina lazay nyfahadaladala ianao nefa finoanao tena miorina tsara ao am' jesosy de ny ambara aminao eto de jesosy kristy ny afantaranao an' jesosy ny orenanao am' jesosy ny itiavanao an' jesosy ny doboany fonao io an' jesosy halleloia tadidinao le tantarany iza le namaky nanositra menaka an' jesosy le rehefa nakany amin'ny fariseo jesosy ny sakafo le fariseo tsy nanao nininina mihitsy tazana fotsiny vakio kely ane zay e endriky ny fitiavana ihany koa io ao amin'ny lioka lioka toko fahafito andiny ny faefapolo lioka toko fahafito andiny ny faefapolo tsy ovakitsika daholo le izy fa zavatra an'izy de zao ma jesosy a niditra tao an-tranon'ny fariseo de niara-mipetraka ny hinana rehefa niara-mipetraka ny hinana izy de nisy vehivavy tao zay niditra indro nisy vehivavy mpanota tao an-tanàna ka rehefa fantany fa jesosy nipetraka ny hinana tao an-tranon'ilay fariseo dia nitondra tavoara albastara fenomenaka manitra izy ary nijanona teo ivony tanilany tongony izy ka nitomany de nahakotsa ny tongony tamin'ny ranomasony sy namoaka azy tamin'ny volondohany dia nanoroka fatratra ny tongony ka nanositra azy tamin'ny menaka zay ny nataony averiko niditra izy nitondra tavoara alabastara tavoangy zany io fenomenaka manitra novakiny io tavoangy io nijanona teo voany tamin'ny tongotry jesosy izy de nitomany ny ranomasony de nahakotsa ny tongotry jesosy ary namoaka ny tongony tamin'ny volondohany izy nanoroka fatratra ny tongony ka nanositra azy tamin'ny menaka manitra ina ny antony nanaovana an'izay rehetrarehetra zay de mahita ianao ery ambany ery ozy izy hoe andiny fa 17 ary am'izany de lazaiko aminao voavela ny elony be fa be fitiavana izy fa izay voavela tamin'ny kely de kely fitiavana dia hoy izy tamin'ny ravehivavy voavela ny elokao fitiavana natonga ny vehivavy io nanao an'izay rehefa tia ianao rehefa tia ny tompo ianao de tena ohatr'izay tomany eo anatrehan' jesosy mitomany ho an'ny fanahin'olona mbola very mitomany ho amin'ny fitoriana ny filazantsara mitomany ho an'ny hafa mitomany manana fitiavana ary tena hoe zay le hoe mitokana ho an' jesosy mihitsy halleloia mitokana ho an' jesosy mihitsy tena ho an' jesosy irery any verina ray fanontaniana moty ava ianao mipetraka eo io moty an' jesosy ve ianao mo miaina ho an' jesosy ve ianao velona ho an' jesosy ve ianao maniry an' jesosy ve ianao mitady an' jesosy ve ianao mangetaeta an' jesosy ve ianao satria mety fanontanianao de zao ahoana ny atao tsy anontana intsony ahoana ny atao tsy mba halavo ntsony ahoana ny atao mba tsy haresy intsony de io zay hoe le fitiavana an' jesosy mila milatsaka fa rehefa tia an' jesosy a
dia mitandrina ny didiny. Rehefa tia azy a dia tsy hanao zay mampalahelo azy tsony. Zany tiako ange izy fa ohatra mbola mahery le fakapanahy. Tiako ane izy fa mbola resy foana, mbola lafo foana. Mbola mila miakatrakatra le degré an'le fitiavana. Ary tsaroa fa efa nombona teo amin'ny azo fijaliana ny tenanao mpanota. Mba tsy nofo itsony ny anjaka. Fa efa nalevina niaraka tamin'i Jesosy olona taloha mpanota io. Ary niarana tsangana tamin'i Jesosy amin'ny fiainam-baovao. Ary manana ny fanahy masina ao anaty. Dia manao ny sitrapon'Andriamanitra. Zany hoe ny atonga depara vaovao miaraka amin'i Jesosy aloha dia mibebaka. Mibebaka. Miaiky ny fahotana. Tsy miverina amin'izany tsony. Manaiky ny rahan'i Jesosy manadio, manamarina, manamasina. Ary mino fa ny fahotanao rehetrarehetra amin'ny taonina dia efa navelan'i Jesosy zany. Ary tsy hita intsony fa efa nolevoniny. Zay ny amin'ny fahotana. Fa ny tenanao tsy mahay manao sitrapon'Andriamanitra. Ny nofinao lalandova ota tao amin'ny Adama dia nyregleny koa iny tamin'ny nanombonana iny teo amin'ny azo fijaliana. Romanina 9:9. Ary ny nofo tsy mahay manao sitrapon'Andriamanitra iny niarana levona taminy. Dia rehefa tsangana tamin'ny Jesosy, nitsangana fiainam-baovao ihany koa ianao ary manana fiainana ianao ao amin'i Jesosy mandeha araka ny fanahy. Ny fanahy masin'Andriamanitra, Andriamanitra miasa ao anatinao anaovanao ny sitrapony avy eo. Haleloia! Azonao ve zany tenin'Andriamanitra zany? Ny herin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahiny, ny herin'ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahiny no milatsaka ao anatinao ka mahatonga anao anao ny sitrapony. Ary mitombo maka toerana io fanahy masina io dia ny vokatra io fanahy masina io ny fitiavana an'Andriamanitra dia mahatonga anao mety an'i Jesosy, mety an'i Jesosy, mety an'i Jesosy. Haleloia! Dia amin'izay fotoana izay rehefa velona le fanahy ao aminao, rehefa tafavana amin'Andriamanitra ianao, rehefa le fanahy no manjaka fa tsy le saina sy aina intsony, tsy le nofo intsony, fa le fanahy efa tafakambana amin'Andriamanitra, velona ao amin'Andriamanitra, velomy amin'izay amin'ity teny ity isan'andro. Fa ano foana ny tenin'Andriamanitra. Fa ty tenin'Andriamanitra ity nandretsen'i Jesosy any Satana rehefa nakafanahy azy Satana, na dia baiboly ihany tenin'Andriamanitra koa ary nampiasain'ny Satana. Fa tao amin'i Jesosy ny fanahy masina. Ary tao amin'i Jesosy ny tenin'Andriamanitra. Rehefa tonga amin'izay ny komba, tonga ny fizahan-toetra, tonga ny fakapanahy, tao ny fanahy masina, teo le teny rehetrarehetra izay niraisina, tsy nanan-kery intsony Satana. Tsy nanan-kery intsony, tsy lavo izy. Ianao koa rehefa ao amin'i Jesosy Kristy, tsy lavo intsony ianao. Mino zany ve ianao? Ianao koa rehefa ao amin'i Jesosy Kristy, tsy mienjera intsony ianao. Satria manam-pahefany Jesosy. Mahavity Jesosy, manana hery Jesosy, miazona anao hatramin'ny farany. Tsy ho andevo ny fahotana ianao, tsy andevo ny fahazaran-drasy ianao, tsy ho tia fahotana ianao, tsy ho tia an'izao tontolo izao ianao, fa lasa ho tia an'i Jesosy ianao. Dia tsy mianjera ianao, fa mahavity Jesosy miazona anao hatramin'ny farany. Tsy lalàna ho anao tsony ny manota, tsy lalàna ho anao tsony ny hotezitra, tsy lalàna ho anao tsony ny masika, tsy lalàna ho anao tsony ny mifosafosa, tsy lalàna ho anao tsony ny tsy mamela heloka, tsy lalàna ho anao tsony ny miavonavona, tsy lalàna ho anao tsony ny mahatonga firehetam-po sy fitiavana olona, tsy lalàna intsony zany. Fa efa misy lalàna vaovao dia le lalàna fanahy masina ao anatinao mahatonga anao hiaina araka sitrapon'Andriamanitra ary tsy forsena. Haleloia! Zay ny avy amin'ny fanahy masina, tsy resaka midy vazana io. Hoe tena hidy vazana be amin'izay vitako ty zavatra tadiavin'Andriamanitra ataoko ty. Mbola ny sainao zany, mbola nofonao zany. Fa io rehefa miaraka amin'i Jesosy Kristy, tsisy hery, tsisy hoe forsinina be amin'ny nofo sy amin'ny saina, fa fanahy miasa moramora. Haleloia! Azonao ve zany? Zay mahatonga zanak'Israely tenenina hoe Jehova hiady ho anareo. Fa ianareo anina? Ianareo angina. Ary ao anatin'ny fahanginana no isiny ny herinareo. Tsy vitako ty tompo raha manofo ahy, tsy vitako ty raha maha-olombelona, fa ianao no miasa atao anatiko amin'ny alalan'ny fanahinao masina, dia ahafahako mandeha araka sitraponao. Haleloia! Fa tsy forsena amin'ny herin'ny tena, fa raha herin'ny tena io dia lasa misy lolo-po miangonao, misy fahatezerana miangonao, misy tsy fitiavana miangonao, fa afenina fotsiny, dia lasa eritreretinao hoe araky ny fanahy. Fa rehefa aveo iny mipoka, ka tsy ara-panahy akory ianao, fa nitehirizinao ela be tamin'ny fotsiny le izy noho ny herinao. Dia mipoka le izy aveo dia ohatra hoe aika zany tsy fanahy no nitazonanao hatramin'izay, fa nofo fa mbola nanana force. Fa nataon Jesosy misy no mbola hivezatana an'io afo be hipoahana.
io e tsy herin'ny tenanao e, tsy ny fifehezantenanao e, tsy ny fahalalana ny sainanao e, tsy ny nofinao e, fa ny fahalamasinao anatinao ny mahatonga anao anana fifehezantena, mahatonga anao alemy fanahy, mahatonga anao anana fiadanana, mahatonga anao andefitra, mahatonga anao amela eloka, mahatonga anao tsisy lolo-po noho ny fanahy ao anaty. Haleloia! Fa raha tsy fanahy anaty io dia herin'ny saina dia reraka ny hafarana, dia miverina indray le toetra taloha. Fa rehefa ao Jesosy Kristy narina le toetra taloha ary nitafiana le toetra vaovao zay avaosy isan'andro isan'andro, zay le fiainam-baovao am Jesosy. Ary zay mila mahatonga ny olona azahoana ny lalana hoe ny atonga anao afaka ane, ny atonga anao voavela eloka ane, ny atonga anao tsy handeha fahotana tsony ane, ny fahalalanao ny fahamarinana, fa tsisy ninona ataonao fa manaiky fotsiny anao fa vitan' Jesosy io e, vitan' Jesosy io e. Aleloia! Velon' Jesosy. Ary raha velon' Jesosy, velona ao anatinao, velona koa ianao manao sitrapon'Andriamanitra, ary miaina amin'ny sitrapon'Andriamanitra eto tany, miaina amin'ny fitiavana an' Jesosy eto tany. Aleloia! Isika ty satria izy efa tiantsika taloha. Azontsika ve zany? Jaonina voalohany a, Jaonina voalohany dia milaza an'izay izy hoe isika ty satria izy efa tiantsika taloha. Mbola mipetraka indray zay hoe ty zay. Jaonina voalohany a, 2:7-20. Je t'aime Jésus. Oh mon Jésus, mon doux Jésus, je t'aime Jésus. Tiako ianao Jesosy. Aleloia! Eno ny eto ambobo ao zay, eno ny any ambanin'ny tany zany, eno ny any amboniny any andrao anazy zany, fa misy fiangonana tian' Jesosy ao ambobo ao. Ianao koa afaka miteny ao plasy hoe tiako ianao Jesosy. Tsy miteny ianao aiza koa zany tian' Jesosy zany. Je t'aime Jésus. Zay mahatonga Davida ny teny ny Psalm 80. Je t'aime ô Éternel ma force. Mamiko indrindra anao Jehovah heriko. David zany dia olona tian' Jesosy zany. Ary nitantaraina amin'ny Psalm 80 ny zavatra nataon'Andriamanitra, ny fitiavana nataony, namonjy aho izy satria tiany ahy. Pololotra amin'izay ny fitiavana, tsy dia be fangataka firy intsony rehefa tian' Jesosy. Ny olona rehefa mbola tsy tian' Jesosy, ny olona rehefa mbola intéressé, ny olona rehefa mbola mitady vahaolana, dia zao demande be da be ao, ty le trano, ty le hofatrano, ty le zao, ty le atsy, ty le zaroa. Fa ny olona rehefa tian' Jesosy, fidérala mandeha be da be. Tianao a Jesosy, problemanao va an' Jesosy. Tsy manamaivana ny problemanao asanatria, tsy manao tsinitsinina zay olanao sy vesatra ao asanatria, fa za miteny aminao ny zavatra iainako, sy zavatra fantatro, sy ny zavatra marina. Fiderana an' Jesosy re atao, fisaorana an' Jesosy atao e, fankatoavana an' Jesosy atao e, déclaration d'amour an' Jesosy atao e. Haleloia! Tsy forcena fa aloha andeha ho azy fotsiny. Sao dia déclaration d'amour zany ny atao e, tsy mipasina ilay izy raha zay. Fa ianao tonga dia tairo ny fanamasinao anatinao fotsiny dia mandeha ho azy. Ty ianao. Taisika teo. Jaonina voalohany, itsika ty satria izy tiantsika taloha. Jaonina voalohany a, 2:7-7. Jaonina voalohany a, 2:7-7. Dia zao ny voasoratra ao, isika ty satria izy efa tiantsika taloha. Jaonina voalohany 2:7-7. Isika ty satria izy tia atsika taloha. Vakio any alohaloha dia zao 7:7. Izany no hatanterahana ny fitiavana amintsika, mba hananantsika fasahiana amin'ny andro fitsarana. Fa tahaka azy isika eo amin'izao tontolo zao, tsy manatahotra ny fitiavana, fa ny fitiavana tanteraka mandroaka ny tahotra, fa mampahory ny tahotra. Miteny aminao Jesosy, misy sarotsaro tahotra ao, misy kanosanosa foana ao, misy miafiafy ao, misy kejai ny tahotra ao. Zao lazaiko anao rehefa milatsaka ny fitiavana Jesosy, tsy manatahotra ny fitiavana, tsy manatahotra ny fitiavana, fa ny fitiavana tanteraka mandroaka ny tahotra, fa zay matahotra dia tsy mbola tanteraka amin'ny fitiavana.
zay matahotra dia tsy mbola tanteraka amin'ny fitiavana. Zay mahatonga Jesosy miteny indra isan'andro dia miteny hoe aza matahotra ianao, aza matahotra ianao. Isika ty satria izy tia antsika taloha. Haleloia. Jakoba toko voalohany. Jakoba toko voalohany. Jakoba toko voalohany andininy fa 12. Sambatra izay olona maharitra fakapanahy, fa rehefa voazatoetra izy dia andray satroboninahitra fiainana izay nolazain'ny tompo omenana izy. Iza mahasatroboninahitra? Zay tia. Zay lazaiko anao rehefa hiakatra any an-danitra ianao, rehefa hipetraka eo ianao, rehefa omena satroboninahitra ianao, olona mora eo no omena an'iny. Zay tia azy no omena satroboninahitra. Zay tia azy. Haleloia. Zay tia azy. Dia ho ten'Andriamanitra hoe fiadanana ane ozy izy, fahasoavana ane ho an'izay tian'i Jesosy Kristy amin'ny fitiavana tsy mety levona. Ahoana moa ny tonga an'izany hoe fitiavana tsy mety levona? Tompo miasa, famindram-pon'ny tompo zany, fahasoavan'ny tompo zany, hoe anana zany hoe fitiavana tsy mety levona zany ianao. Fitiavana tsy mety levona zany ianao. Dia may mandeha io, may mandroso io. Tombo andro aman'alina, fitiavanao an' Jesosy maly, latsaka noho ny fitiavanao azy androany. Fitiavanao azy androany, latsaka noho ny fitiavanao azy rapitso. Manaiky zany ve ianao? Amenna ve zany sa tsy amenna? Haleloia. Olona tia an' Jesosy daholo. Olona tia an' Jesosy. Ary rehefa tia an' Jesosy ianao, automatika ianao tia ny olona rehetra. Rehefa tia an' Jesosy ianao, automatika ianao tia ny rahalahy sy anabavy. Automatika ianao tia ny olona rehetra. Automatika ianao tia ianao na fahavalonao ary vavaka ho azy ianao. Aonao Jesosy tiava ny fahavalonareo ary vavao an'izay manisy ratsy ianareo. Adala ve zany? Zay hoe fahadalan'ny azo fijaliana. Fa ho ao Jesosy zany zay no izy. Jesosy rehefa miboana amin'ny azo fijaliana mbola mitendry hoe mamelany elony fa tsy fatany zay atao. Stefany efa torambato efa potika efa faty, mbola mitendry hoe mamelany elony fa tsy fatany zay ataony. Inona mahatonga an'izay? Le fitiavana an' Jesosy ao anaty. Le fitiavana vokatry ny fanamasina, le fitiavana ny olona rehetra. Dia zay nge natonga ny olona ho resy lahatra any amin'ity filazantsary ty, satria manana fitiavana ianao. Ny devoly tsy manana an'izany. Ainy ny devoly alaina tahaka daholo ny zavatra rehetra fa lazaiko anao, fa ny fitiavana tsy hain'ny devoly. Ny mamela heloka tsy hain'ny devoly. Fa le fitiavana, le tena fitiavana, misy le hira malaza be le tena fitie, oh tena fitie. Ataon'ity olona rehetrarehetra ity le izy. Fa fitiavana an' Jesosy. Fitiavana an' Jesosy. Paoly nge raha tsy tia an' Jesosy tsy navitan'io epistily hoe. Paoly raha tsy tia an' Jesosy tsy nandany andro nandeha niteten'io Eoropa io nitoriana filazantsara. Fa noho fitiavana an' Jesosy natonga an' Paoly ny ary tory, natonga an' Paoly tsy haiko vaky sambo, natonga an' Paoly nokapohana, natonga an' Paoly ny ratraina, mahatonga an' Paoly nentina tany amin'ny fitsarana noho fitiavana an' Jesosy zany. Satria fatan'le fitiavana an' Jesosy. Haleloia. Ianao koa anatin'izany betsaka mety ho fanenjehana. Fitenenana ratsy ianao noho ianao manaraka an' Jesosy. Aza mamaly ratsy ny ratsy, valio amin'ny tsara ny ratsy. Mandehana, mizora, tohizo ny lalanao, tiavo Jesosy. Mandrosoa mandrakariva. Fa fitiavana ny mampandroso. Fitiavana ny mbola androsonao. Andresenao ny fahavalo sy ny fizahan-toetra sy ny fakapanahy sy ny zavatra maro rehetrarehetra. Tiako ianao Jesosy. Haleloia. Tiako ianao Jesosy. Zava-mandalo levona ve ho azoko ampitaina aminao. Fariparina feo fa afaka mba ataonareo ve zay izy zay. Rehefa mijerina zavatra misy aretiny tany anoloan'ny maso tiako azo avokoa zany rehetra zany. Fa rehefa misaina anefa hoe tsy mitondra maka izy reny. Fa ny maharitra mandrakizay dia Jesosy. Mety marina aminao ve zany? Tena tiako ianao Jesosy. Tiako ianao Jesosy. Tsy atakaloko ninindrina ianao Jesosy. Aza matahotra tsy manatahotra ny fitiavana. Nisy fotoana masy tety izy fampianarana hoe aza mamemetoky an' Jesosy fa sao dia tsy vita. Fa izy nantany Petera mihitsy hoe motiava ianao.
de petera moa efa lany aiky petera izy teoatra tsy matoky avy anao ry jesosy fa za gnetynao e de nanontany intelo mihitsy izy anao koa androany kasia fanamasiny anao ilaza ianao fa tiako anao jesosy ilaza ianao fa tiako anao jesosy ny fitiavanao azy jesosy afahako mandresy fakapana amin'iny herinandro iny andreseko ny fizahan-toetra andreseko ny asan'ny nofo andreseko zay rehetrarehetra fa ozy ny voasoratra hoe na dia ny ony maro aza tsy mavony ny afo fitiavana lasa ry am'le mary azy ery ny atao soratana ny ferapara fa manao na dia ny ony maro ara tsy mavony ny afo fitiavana rehefa ny ao anatinao ny afo fitiavana an jesosy ninonino nalefa eo anompotehana an'io ninonino rano araraka eo iny rano iny vao mainka ampirehatra ny fitiavanao an jesosy halleloia ninonino falenjehana eo ifanenjehana iny vao mainka ampirehatra ny fitiavanao an jesosy halleloia ninonino zavatra ampitranga eo ifitahina rehetra omen jesosy ifitahina rehetra iny vao mainka ampirehatra ny fitiavanao an jesosy halleloia fa tsy hoe tonga anao analavitra an jesosy halleloia tiako anao jesosy mianakalo anao sanatry rehefa mijery ny zavatra misy arentiny tany anoloany maso to tiako azo avoko to tsara to akanto manintonery ny mampalahelo anefa dia misy voafatotry ny fitadiavany reny ka ampiasainy avoko na alatra lainga vonona zamo rehefa mandinika lalina nefa dia hita fireny tsy mitondra mankaiza fa izay maharitra mandrakizay de Jesosy izany no anaovako fanevany hirawe tiako ianao Jesosy io ny hanakalo anao de sanatry zava-mandalo ho levonave moazoko ampitahaina minao fa sy mba misy ananako sy mety mbola hoay azoko arina minao fa fanaperany anao Jesosy tiako ianao Jesosy io ny hanakalo anao de sanatry zava-mandalo ho levonave moazoko ampitahaina minao fa tsy mba misy ananako sy mety mbola hoay azoko arina minao fa fanaperany anao Jesosy. Alleluia. Andovakitsika Romanina toko fahavalo sotran Jesosy ny am'izany a sotranareo a hira ho an Jesosy a Romanina toko fahavalo ampahery anao ty teny ty ampanoso anao ty teny ty a aza matahotra ianao ny amin'ny hoavy aza matahotra ianao fa Jesosy efa tompony Jesosy maharitry an'io ary mandrakizay Jesosy malala ny zavatra rehetra Jesosy miazo nanao teneniko fa mianaran'i Jesosy zany halleluia Jesosy tsy ampalavo anao manoloana ny fakapanahy manoloana ny fizahan-toetra manoloana zay rehetrarehetra fahotana avita andahy ianao satria manana an Jesosy ao anatinao avita anohatra ianao satria manana an Jesosy ao anatinao Romanina toko fahavalo andininy fa raiky amin'ny telopolo manana baiboly ianao afaka mamakimafy ianao manasanao iaraka maky amiko a vakio mafy amin'ny anaran'i Jesosy Romanina toko fahavalo andininy fa raiky amin'ny telopolo inona ary nolazaintsika ny amin'izany zavatra zany raha Andriamanitra no momba antsika iza no atoritra antsika
izay tsy niaro ny zananylahy fa natolo ny amonjy atsika rehetra izy tsy omeny atsika miaraka aminy maimaimpona kova ny zavatra rehetra iza no iapanga ny olombofidin'andriamanitra no manamarina azy iza no manameloka Kristy Jesosy no efa maty eny sady nitsangana tany maty koa ka mitoetra eo amin'ny ary mifona ho atsika iza no asaraka atsika amin'ny fitiavan'i Kristy fa orina fa sa fanantrana sa fanenjera sa mosary sa fitanjahana sa loza sa sabatra araka ny voasoratra hoe fanomy aminao na monona anay mandrakariva toy ny olo vonona ny fijery anay kanefa amin'izany rehetra zany dia manoatra no mandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika fa matoky aho fa na fahafatesana na fiainana na anjery na ireo fanapahana na zavatra ankehitriny na zavatra ho avy na hery na any ambony na ny ambany na inona amin'izao zavatra rehetra zao dia tsy asaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Amen. Amen. Tanteraka aminao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Tanteraka aminao zany amin'ny anaran'i Jesosy androso amikery ianao a Jesosy miazona anao a Jesosy miandany aminao a Jesosy mitahiry ianao a fa izy ny miasa zay lazaiko zay hoe rehefa le tamin'ny heriny rehefa ianao ny anaty samy fiara tsy ianao no mitondra samy fiara fa ny samy fiara mitondra anao ianao makaina fotsiny anaty samy fiara. Alleluia.